Malaza be indray tamin'ity herinandro ity ny fanambarana izay nataony colonel Charles Andrianasoavina izay isany manamboninahitra miaramila no sady efa alohandohan'ny mpisorona tamin'ireny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 ireny ity manamboninahitra miaramila ity ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ny ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levana eto isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namany tesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arak'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toetra ara-politika izay misy amin'izao fotoana izao ka ahitana taratra tsy fitovian-kevitra etsy sy eroa no horesantsika atao anatin'ity video ity. Araky ny fanambarana izay nataony ity manamboninahitra miaramila colonel Charles Andrianasoavina ity dia miantso ny miaramila izay zanabahoaka sy hanaiky hamono ny vahoaka. Nampitandrina any General Richard Ravalomanana ihany koa izy fa tsy tokony hanao anireny fanambarana ampahabe maso mahakasika any fampitandremana ny vahoaka ireny ho izy hatrany. Mitaky ny hamoahana ireo gadra politika rehetra ihany koa ary nilaza mazava tsara izy nandritra izay video izay niparitaka atao anaty tambazotra Facebook izay fa izy ireo no isan'ny lohandohan'ny mpisorona nandritra ireny fanonganam-panjakana nisy tamin'ny taona 2024 ireny noho ny fahitan'izy ireo an'izay teritery nahazo ny vahoaka ho izy ireo no nahatonga an'izay fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 izay niarahan'izy ireo tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Manoloana an'io fanambarana izay nataony io moa dia samy niezaka naneho ny heviny tsirairay tao anaty tambazotra antserasera Facebook tao satria izy raha teo efa nihaiky sy nilaza ampahabe maso fa izy ireo no lohandohan'ny mpisorona tamin'iny fanonganam-panjakana nisy tamin'ny taona 2024 iny ka izay indrindra no nahatonga ny be sy ny maro samy naneho ny heviny zay amin'ny mahakasika an'ilay hoe mety tsy dia nahazo toerana tsara angambany ity colonel ity ho ireo sasany no mahatonga azy sahy nanao an'izay fanambarana ampahabe maso izay mitsipaka marindrano sy manohitra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao ho ireo sasany. Tsy niandry ela taorian'izay fanambarana izay nataony colonel Charles izay moa dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny generaly Sahivelo Lala Monja Delphin izay ministry ny folo alindahy manoloana ny fanohen-kevitra atao amin'ny tambazotra serasera izay nataony colonel Andrianasoavina Charles izay. Tsy andefitra manoloana ny fihetsika miharo fiantsina ataony manamboninahitra ambony izay efa nitsoaka andaharana teo anivon'ny tafika malagasy ity hoy ny ministra MFA raha nanao fanambarana tetsy amin'ny ministeran'ny folo alindahy ampahabe tamin'iny androny omaly ariva iny. Tsy maintsy hametraka fitorina any colonel Andrianasoavina Charles amin'ny fitsarana mahefa ny folo alindahy malagasy ho izy miendrika fanakorontanana sy fampisavorovorona ny saim-bahoaka ary firaisana tsikombakomba amin'ny fiantsona fikomina ary faniratsirana ny filohan'ny repoblika izay lehibe faratampony ny folo alindahy sy ny folo alindahy ireo voalazan'ireo ka tsy ekena ary tsy maintsy handraisana fepetra hentsitra satria manohintohina ny filaminam-bahoaka ary mifanapaka amin'ny lalàna misy ao Madagasikara ho iatrany generaly Sahivelo Lala Monja Delphin izay ministry ny folo alindahy. Mampitandrina ihany koa ho an'ireo rehetra izay mbola manam-pikasana hanao fanehoan-kevitra mitondra fanakorontanana tahaka an'izany ho izy hatrany. Midika izany rehetra izany fa tena tsy andefitra amin'ireo rehetra izay minia manakorontana ny saim-bahoaka sy ny miantso ny vahoaka hitokona sy hikomy etsiroa ireo rehetra eo anivon'ny fitondrana sy ny mpitandrina filaminana amin'izao ankehitriny izao mba hisiny izay filaminana izay moa
no tena antony ijoroan'izy ireo ary mba hahatonga ireo vina rehetra mba ho tanteraka antsakany sy andavany tsy hoisy sakantsakana izay. Etsinkilan'izay ny filohana CC Rakotorasoa Florent manainga ny vahoaka malagasy mba hiandry ampitoniana ny valim-pifidianana. Noho izao fotoana vaovao izao dia anisan'ny tonga ny arahaba sy ny rarisoa ny filoha mivady teny avoloha ny fitsarana avomomba lalam-panorenana na ny HCC. Taorian'io dia nanao fanehoan-kevitra i Andriamatoa Florent Rakotorasoa izay filohan'ny fitsarana avomomba lalam-panorenana mikasika ilay fifidianana natao farany teo ka manainga ny vahoaka malagasy hoy izy mba hiandry ampitoniana ny valim-pifidianana ho avoaka ny fitsarana mahakasika ny raharaham-panjakana. Io no rafitra misy eto amintsika hoy izy hatrany. Sarotra amintsika ny hamorona rafitra vaovao indray fa raha ohatra ka misy ahiahy izay heverina fa mitombona ananana porofo fa tsy manao ny marina na manao kolikoly sanatrian'ny vava ny mpitsara dia efa voafehiny lalàna daholo izany rehetra izany. Tsy misy olona tsy azo toriana eto Madagasikara hoy hatrany Andriamatoa Florent Rakotorasoa izay filohan'ny fitsarana avomomba lalam-panorenana. Noho izany dia aoka hiandry ampitoniana ary izay manana porofo dia aoka hitondra porofo fa ny fitsarana dia natao hilaza ny marina hoy izy hatrany. Any Antsiranana indray mahakasika ny raharaham-pifidianana mampiahiahy ny fisiany tranga kolikoly izay manodidina ny fitsarana momba ny raharaham-pifidianana tao Antsiranana araky ny vaovao voaray hatrany. Nitaraina ireo vondrona kandidany ben'ny tanàna tsy miankina sy olon-tsotra any Antsiranana manoloana ny zava-misy sy ny tranga mahakasika ny fitsarana momba ny raharaham-pifidianana farany teo iny. Miahiahy izy ireo satria niseho tamin'ny endriny maro samihafa izany toy ny fitongilanany mpitsara tamin'ny olona manandraharaha sasany sy ny fanomezana vahana ny mpiady sasany. Nahitana fitongilanana ny amin'ny fametrahana fanontaniana mitanila hanodikodinana na tsy fandraisana ankolaka ny porofo entiny manana ady ka miteraka ny tsy fanajana ny zo fiarovana sy ny zo hitovy eo anatrehan'ny fitsarana. Tsy najaina ihany koa ny paikady amin'ny fanomanana ny taratasy samihafa izay mialohan'ny fitsarana raharaha tamin'ny raharaha sasany toy ny fitoriana avy amin'ny distrikany Ambanja sy Diego Faharoa sy ny maro hafa. Ny faritan'ireo loharanom-baovao samihafa ihany koa fa misy amin'ireo mpitsara ao Antsiranana no efa maherin'ny 10 taona no ny asa tao ka lasa manana fifandraisana akaiky amin'ny olona maro ary anisan'izany ny sasany tamin'ireo kandida. Ny alohany nanombohana raharaham-pitsarana dia nisy tamin'ireo kandida no nivoaka sy niditra tao amin'ny bureaun'ireo mpitsara tao Antsiranana. Ny raharaham-pifidianana tahaka antony moa dia mahakasika ilay atao hoe ordre public satria mahakasika ny fiainan'ny vahoaka. Noho izany tokony ho redevable amin'ny vahoaka amin'ireo didy avoakany mpitsara mba ho fanajana ilay atao hoe legitimité izay fototry faharan'ny fitoniana sy ny filaminana ny fiarahamonina hoy hatrany ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana. Miandrandra fandraisana andraikitra arak'izany ireo ao Antsiranana manoloana izao ahiahy fisian-trangana kolikoly izao. Misintona ny sain'ny ministra tompona andraikitra sy ny biankohy ihany koa izy ireo ary nanamafy fa tsy tokony handeferana intsony ny resaka kolikoly fa manimba ny fiainam-pirenena ary sakana amin'ny tanjon'ny governemanta malagasy amin'ny fametrahana ny tanitan-dalàna. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompo lasy tompo vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tompoky lasy tompoky vavy mankasitraka dia mirary soa.